Fanambarana antso avy amin'ny solombavamboaka ny Madagasikara rehetra. Zahay fantatritsika fa ny antemeram-pirenena no any institution manana ny atao hoe légitimité sy légalité eto amin'ity firenena ity. Zany antso zany dia vakiako toy izao. Manoloana ny toe-draharaha misy eto Antananarivo sy any amin'ny tanan-dehibe maro eto Madagasikara dia ao anatin'ny fijaliana mafy isika voaka malagasy tsy ankanavaka. Marary ny firenena vokatry ny trangana herisetra sy famonoana ary fandrobana sy fandorana maro samihafa. Izahay solombavamboaka ny Madagasikara rehetra tsy hanavahana firehana politika eto amin'ny antemeram-pirenena malagasy dia manameloka ireo trangana herisetra izay niteraka famonoana na faratrana na fahasimbana fananan'olona na avy amin'iza na avy amin'iza. Maneho ny alahelo sy ny fiaraha-miory amin'ireo izay namoy havana, mirary fahisitranana aingana ho an'ireo izay naratra, makahery ireo rava sy very fananana tao anatin'ny 700 ora izay. Manameloka izahay ireo nanome baiko, androba sy andory fananan'olona ary manentana trano izay ireo manentana trano izahay ireo mpitandro filaminana amin'ny andraikiny dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Mitaky ny amoahana aingana ireo olona nosamborana ary ny ampisahatra ny fisamborana noho ny fanehoan-kevitra nataony. Ny solombavambahoaka dia resy lahatra fa mila verina ny soatoavina malagasy izay voahosiosy. Mahatsapy izahay fa voatohitohina ny lalam-panorenana malagasy izay milaza ao amin'ny 17 fa ny zony isam-batan'olona ny fahalalana fototra izay antohan'ny lalam-panorenana ary ny lalàna no mandamina fampiasana izany. Ny 10 amin'ny lalam-panorenana ihany koa dia manantitra fa ny fahalalana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana hiditra amina fikambanana na hanorina fikambanana, ny fahalalana ivory malalaka, ny fahalalana na mivezivezy, ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy antohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe fanajana ny fahalalana sy ny zon'ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka, ny famendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana. Ampatsahivina etona fa zo fototra tokoa ny maneho hevitra ary tsy azo edik-hevitra izany. Noho izany dia izahay solombavambahoaka ny Madagasikara rehetra avy amin'ny firehana politika samihafa eto amin'ny antemeram-pirenena dia mitaky ny fanajana ny zo fototra rehetra voalaza ny lalam-panorenana. Mitaky ny fahafahana aneho hevitra ankalalana, mitaky ny ampitsaharana ny fifankahalana sy fifandranitana na iza zany. Manao antso ho avo amin'ny herivelona rehetra izahay samy handray ny andraikitra manandrify azy avy. Eto am-pamaranana dia manambary izahay fa hiantso fivoriana tsy ara-potoana ahafahana mandinika sy mijery vahaolana aingana sy maharitra amahana ny olana firenena na ara-tsosialy na ara-politika na ara-toekarena sy ny rehetra araky ny tandrifim-pahefana nomeny lalam-panorenana anay. Zay tompoko. Sans question? Sisy question ka? Sisy question. Fanambarana afaka manao aza misy mihetsika aloha manao plan de coupe zareo. Maître ihany ohatra mamaky ihany. Afaka miteny ihany fa miteny zany maître ihany fa tsy mety ity fanambarana ity ho zaraina aminareo ity rehefa avy eo amin'izay ahafahanareo tsara nijereo inona le izy fa fikondove ary zay natonga anay rehetrarehetrareo izay hitanareo raha ny tokony ho izy hitanareo tany amin'ny toeran-kafa izahay fa ny fiheveranay fa tena zava-dehibe izy ity dia eto amin'ny lapan'ny antemeram-pirenena izay solombavambahoaka rehetra zay eto Antananarivo no tonga amin'ny mpanotrina eto fa zay tsy eto kosa ka ao anatin'ny parlementaire anankiefatra dia efa izy zay. Zay, Sambotahin'Andriamanitra